Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanamiarahaba antsika rehefa malala tratra ity talata fa 4 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny ohabolana toko fahatelo ambin'ny folo, ohabolana toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo, ohabolana toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Izay manamavo ny teny ho voasingony, fa izay matahotra ny didy no azo valim-potia. Ny fampianaran'ny endry dia loharanon-aina ka mampivily tsy ho amin'ny fandriky ny fahafatesana. Ny fahendrena tsara dia azo mpitia fa sarotra ny lalan'ny mpivadika. Ny maheran-tsaina rehetra miasa amin'ny fahalalana fa ny adala kosa mampiseho ny adalana. Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza fa ny iraka mahatoky dia famelomelomana. Fahalelovana sy henatra no ho an'izay manda famaizana, fa izay manaky anatra no homembon-nahitra. Mamy fo ny faniriana tanteraka fa fahavetavetana eo mason'ny adala ny hiala amin'ny ratsy. Izay miara-dia amin'ny endry dia ho endry, fa izay mizakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy fa fito ambin'ny folo tapany faharoa no ampahelezana anao ry havako fa ny iraka mahatoky dia famelomelomana. Fa ny iraka mahatoky dia famelomelomana. Raha ohatra ka amin'ity volana aogositra ity isika dia miresaka ny amin'ny hoe toetra mahatoky ananan'ny mpino. Dia eto ny bokin'ny ohabolana dia miresaka iraka. Mpitondra hafatra izany, mpitondra teny izany, hanakinan-javatra izany, hampanaovan-javatra izany. Ka raha mahatoky ny iraka dia mitondra famelombelomana. Ny tena ampiasainy ny teny hebreo dia mitondra fanasitranana. Izany hoe toy ny olona efa misy iraka izany izay ampitondraina teny na ampitondraina hafatra. Ka ny olona iva tanan'ilay hafatra dia olona efa toy ny marary, olona efa toy ny efa manana hadim-panahy, olona manana olana. Ka rehefa miadona avany ilay mpitondra iraka dia velombelona izy, sitrana izy. Ny sara eo amin'ny bokin'ny ohabolana izany dia izay hoe ny iraka izay matoky ka milaza ny hafatra tena izy, milaza ny hafatra izay tena nampitondraina azy marina. Ka raha mamantana fiarahamonina, tojo fiarahamonina, tojo olona izay toy ny marary izy dia izao mamelona ny hafatra entin'ny iraka mahatoky, mitondra fanasitranana, mitondra famelomelomana, manala ny aloky ny fahafatesana, mitondra fiainana ny hafatra entin'ny iraka mahatoky. Ohatra ka mijery isika rehefa vaoaka malala dia betsaka ireo iraka ao anatin'izao tramasina satria iraka messager mihitsy amin'ny teny frantsay no voalaza ao, izay tsy afa-tsy akory fa tahaka ny mpitoro ny filazantsara. Izany hoe raha tsorina dia izao ny mpitoro ny filazantsara dia mitondra fanasitranana. Ny mpitoro ny azo dikan'izay mihitsy io, ny mpitoro ny filazantsara dia mitondra fanasitranana. Mamelombelona ny fiarahamonina, mamelombelona ny firenena ny filazantsara, mamelombelona ny firenena ny hafatra hoentin'ny mpitory ny filazantsara. Raha ohatra ka mijery ny testamenta amin'ny taloha manontolo isika dia ahita ny hafatra nentin'ny mpaminany, nahita ny hafatra nentin'i Mosesy, nahita ry Davida iraka mahatoky, nahita ry Gideona iraka mahatoky izay nitondra fanasitranana ny firenena. Marary ny firenena zanak'Israely, fantatsika nihodina tamin'Andriamanitra, niala tamin'Andriamanitra, nanompo sampy tia tena ary dia matetika Andriamanitra namela azy ireny. Hitantsika amin'ny bokin'ny Mpitsara, namela azy ireny ho azo ny fahavalony, nampahantrainy ny fahavalony. Hitantsika tamin'ny andron'ny Gideona, hitantsika tamin'ny andron'ny Samsona, nampahantrainy ny firenena manodidina azy.
dia naniraka mpanompo Andriamanitra, mpanompo mahatoky nanasitrana azy ireny. Sy teo amin'ny taranak'Israely ihany no ahitantsika zany hoe mpanompo mahatoky zany, ka nitondra fanasitranana ho an'ny Israely. Andefy tany Egipta ke zanak'Israely no nirahin'Andriamanitra Mosesy mba hamonjy azy, hanasitrana azy amin'ny alalan'ny toetra mahatoky zay nifidianan'Andriamanitra Mosesy. Maika moa zany aty amin'ny filazantsara aty amin'ny Jesosy Kristy Tompo, nitondra ny aretintsika rehetra izy, nanaiky ho fato amin'ny hazo fijaliana, nitondra fanasitranana. Aza tonoana fa nidikany teny hoe famonjena de fanasitranana, tsy misaraka amin'ny hevitry ny teny hoe famonjena mihitsy ny fanasitranana. Ary io no mahatonga ny olona maro, mahatonga ny fiangonana maro miteny manao hoe ny fanasitranana dia tsy amin'ny lafiny ara-pana ihany fa amin'ny lafiny ara-toe-karena. Ny famonjena dia tsy lafiny hoe amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany, fa ny famonjena koa dia fanasitranana ny olona amin'ny olana ara-toe-karena, amin'ny fahantrana, amin'ny tsy fahampiana, amin'ny aretina. Satria Jesosy tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny lafiny ara-nofo ihany, fa maty tamin'ny hazo fijaliana ilay Jesosy olombelona, nofo, vatana, saina, fanahy. Noho izany dia nanafaka ny olona, tsy ny olona manontolo mihitsy izay mamatotra ny olona, ny antsoina hoe famonjena na fanasitranana. Eto arevako malala, rehefa mazava tsara amintsika fa raha mitoetra mahatoky isika dia mitondra fanasitranana ho an'ny firenena. Raha mitoetra mahatoky isika, mpino isika fiangonana, dia izao mpitondra mamelombelona ny mpiarabelona amintsika. Tsy mpitondra fahafatesana, tsy mpitondra korotana, tsy mitondra tahotra, fa mitondra fiainana, mitondra famelombelomana satria mahatoky amin'ny filazantsara. Nefako rametra-pamitaniana azy sika amin'ny soratra masina ihany, satria ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina. Raha metraka fanontaniana amin'ny soratra masina isika, inona zany mpanompo mahatoky? Inona ny toetran'ny mpanompo mahatoky? Jerena amin'ireo iraka maro samihafa, ampolony maro anjatony ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, dia aka-toetra roa na telo isika ry havako ho vatsoanao, ahatsiarova, ahafahanao mandrefo ny tenanao, ahafahantsika mandinika ny tenantsika hoe raha iraka mahatoky tokoa dia mitondra famelombelomana, raha iraka mahatoky tokoa isika dia mitondra fanasitranana. Ahoana ny mahatrefy ara? Hamantarako fa iraka mahatoky aho. Inona ny zavatra tadiavin'Andriamanitra amiko mba hahatonga ahy ho mahatoky? Voalohany indrindra dia izao, hitantsika amin'ny tantaran'i Mosesy sy ireo mpaminany maro isan-karazany. Ny iraka mahatoky voalohany indrindra dia izao, tsy maintsy olon'ny fanetretena izy. Mahatoky isika rehefa manana fanetretena. Hoy Jaolina mpanao batisa, izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miena. Zay le fanetretena ny iraka mahatoky zay, mahatonga ny voninahitr'Andriamanitra misandratra. Rehefa manetry tena, rehefa feno fanetretena ny mpanompon'Andriamanitra, misandratra ny voninahitr'Andriamanitra. Mahatoky isika, mitondra fanasitranana isika, mamelombelona ny mpiarabelona sy ny fanahy ny mpiarabelona, manasitrana ny fiarahamonina isika. Rehefa ao anatsika ny fanafoana tena, ny fanetretena. Inona ny hevitry ny fanetretena? Tsy ny tenantsika no arosontsika ho hita, fa ny famelan-keloka natokitr'Andriamanitra. Tsy ny maha isika atsika no zava-dehibe, fa ny famonjena nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy isika no aseho, fa ny hazo fijalian'i Kristy. Tsy ny fandresentsika no mahamaika, fa ny fandresen'ny filazantsara. Rehefa malala, iraka mahatoky isika rehefa manaiky hanetry teny ao anatrehan'Andriamanitra. Ary zay dika ny hazo fijalian'i Kristy, izay mahatonga an'i Paoly teny amin'ny Galatiana ndray maka manao hoe: nareo eto Galatia, aza misy manadala intsony, aza misy mandrebireby ahy intsony, fa izahay efa mitondra amin'ny tenako ny mariky ny hazo fijalian'i Kristy, ny mariky ny mahampanompon'i Kristy, ny mariky ny mandevon'i Kristy mihitsy ara. Hoy Paoly amin'ny Galatiana, milaza fanetretena. Vao omby miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fijaliana, tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona. Tao anaty Galatiana 4:7 Paoly.
Zany hoe ny dikany eo vao omby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana dia zao tonga andevo aho satria zay ny dikany hazo fijaliana nge fanafoana tena ny afaka malala misandratra ny voninahitran'Andriamanitra ary manjary sitrana miay noho ny filazantsara, sitrana ny miay ny afatra ny fiangonana, sitrana ny miay ny afatra entin'ny mpitory ny filazantsara rehefa manety tena isika. Tsy manety tena mba ho hitan'ny olona loatra fa manety tena mba hisondratan'ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny faharoa afaka malala raha mijery ny tantaran'ireo mpaminany isika, inona koa ny mahatonga ireo mpaminany ho afaka nitondra toetra mahatoky ny fanetretena ve? Tsy izay ihany kosa fa izao ny laza ny marina sy ny mahitsy izy, mitondra afatra marina sy mahitsy. Ny afako be dia be nge nihiraka na mitompo teny ho iraka na manira teny tsaroantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Niteny tamin'ny Jeremia ny tompo manao hoe tsy naniraka an'ireo iraka be dia be manora tena ho iraka ireo mihitsy aho, milaza ny tena no iraka izy saingy tsy naniraka azy mihitsy aho ny tompo. Ary mampatahotra ny afaka malala zany olona manira tena fa tsy ny raha ny tompo. Ny ahafantarana fa manira tena izy dia tsy milaza ny sitrapon'Andriamanitra, mazava ho azy tsy mihena amin'ny fanetretena, tsy milaza ny sitrapon'Andriamanitra, tsy mitaona ny olona ho ao amin'Andriamanitra fa mitaona ny olona ho ao amin'ny tenany. Tsy mitaona ny olona ho ao amin'ny tenany ihany fa mitaona ny olona hiala amin'Andriamanitra, mitaona ny olona hitodika amin'ny zavatra hafa hivilan'Andriamanitra. Ny afaka malala mpanompo mahatoky, iraka mahatoky, mpitoro ny filavo mahafaly mahatoky dia zao milaza marina sy mahitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy de mora loatra io ry afaka malala, tsy de mora milafiny hoe amin'izao andro ankehitriny zao dia marina ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe any am-parany any ange ny olona tsy ho tiany io vaovao mahafaly io hitady olona na mpitoro ny filazantsara manafizafo azy izy, hitady olona hitady filazantsara zay mandamindamina ny fiainana izy. Tsy zakany olona ny filazantsara satria anindrona azy, satria hitsara azy, satria mety hanameloka azy mihitsy ara. Dia hitady mpampianatra izy hoy Paoly, hoy Jesoa. Hitady mpampianatra izy, hitady mpitoro ny filazantsara ve zany sa iraka izay hanamarina ny fahadalàna. Ary dia mafy amin'ny mpitoro ny filazantsara zay ilay iraka mahatoky ny hijoro amin'ny fahamarinana satria ho alan'ny olona rehetra izy, tahaka ny Jeremia mpaminany, tahaka ny Jesoa, tahaka ny Paoly, tahaka n'ireo apôstôly maro isan-karazany rehefa nijoro tamin'ny filazana marina ny filazantsara dia tsy zaka ny fiarahamonina, angididy sofina izy hoy Paoly tamin'ny Timoty any am-parany any. Havako iraka mahatoky milaza ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo madio, amin'ny fo tsotra, amin'ny saina mahitsy. Mafy zany amin'izao andro ankehitriny zao itsika teo satria ny olona efa sofina mivilana ny henony azy fa tsy amin'ny sofina mahitsy, fo maloto ny henony azy fa tsy amin'ny fo madio, saina tsy mahitsy ny andraisany azy fa tsy saina mahitsy, ary dia manjary lasa halan'ilay mpitoro ny filazantsara, halany ilay mitondra afatra mahatoky. Saingy zao ry afaka malala hoy Paoly, raha miafina ny filazantsaranay, miafina ho an'izay very zany. Zany hoe ho an'izay mandray zany afatra mahitsy ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky zany dia mitondra fanasitranana ho azy. Mitondra fanasitranana ny afatra izay toriana amin'ny fo mahitsy, toriana ao anatin'ny fahamarinana, toriana ao anatin'ny fanetretena. Dio teneniny ohabolana io, toriana ao anatin'ny fahendrena mihitsy koa aza dia mitondra fanasitranana. Fanasitranana eo anivon'ny fiainam-pianakaviana, manjary mihavana amin'ny fianakaviana, fanasitranana eo anivon'ny mpiray tanindrazana, manjary mihotra sy manome fahazavantsaina, fanasitranana eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny mpiarabelona, fanasitranana tahaka ny nataon'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Ny afaka malala mpanompon'Andriamanitra mahatoky ianao, mijoro, mitondra ny afatra mahitsy, ny afatra marina mifanaraka amin'ny filazantsara, mitondra afatra masina mifanaraka amin'ny fanahin'ny filazantsara. Fa ny fahatelo dia izao, iraka mahatoky koa isika
rehefa mitoetra amin'ny finoana. Zava-dehibe le finoana ry havako malala. Zava-dehibe io atao hoe mpanompon'Andriamanitra mpitoro ny filazantsara mahatoky amin'ny finoana. Ny finoana ny mahatonga ny fahagagana maro isan-karazany eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny finoana iainan'ny mpanompon'Andriamanitra, ny finoana iainan'ny mpanompo ny iraka mahatoky ny mahatonga ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ho filazantsara velona. Rehefa ohatra ka mitoetra amin'ny finoana ilay iraka isika io, ianao io, za io, rehefa miaina amin'ny finoana isika dia manjary filazantsara, tsy ny lazaitsika ihany fa ny fiainantsika mihitsy no manjary filazantsara. Ary io ny tenenin'ny Zakaria indray maka manao hoe ndray andro any ho Zakaria, ho avy ny andro, isy olona hisambotra zay lo voambolanao, na isy olona andrirotra, isy olona hiteny manao hoe mba hiaraka aminareo zahay, fa fantatray fa momba anareo Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ny fiainan'ilay mpitoro ny filazantsara, fiainan'ilay iraka de efa filazantsara. Filazantsara satria mino izy de hita eo amin'ny fiainany tsy ny fahatsaran'Andriamanitra fa ny fitiavan'Andriamanitra, de mahagaga eo masony zao tontolo zao ny fiainan'ilay iraka mahatoky. Lay finoana zany ny mahatonga an'izay ry havako malala. Rehefa manam-pinoana ianao, tsy ianao ny mampamiratra ny fiainanao, ny finoana nananao no miasa. Lay finoana ny miasa, ary finoana miasa io mahatonga ny fiainanao ho toy ny filazantsara ary mahatsiriritra ny olona mihitsy ary. Ny finoana nananao no mahatonga anao tsy horon-javatsoa. Ny finoana nananao mahatonga anao manana izay mety ho ilainao noho ny amin'ny Kristy. Zany ry havako malala. Tsy hoe vava miteny ihany ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky, fa fiainana mihitsy, satria fiainana miorina amin'ny finoana. Ary rehefa iainantsika io finoana io, iainan'ny fiangonana io finoana io, de mitondra fanasitranana izy. Fiangonana mitondra fanasitranana, ny fiarahamonina marary. Ny bokin'ny ohabolana eto manao hoe ny iraka mahatoky de famelombelomana. Inge ry havako malala, amin'ny toerana rehetra zay misy ianao fiangonana, amin'ny toerana rehetra zay misy antsika de zao isy fanasitranana. Mialohan'ny hakaran'i Jesosy tany an-danitra de niteny tamin'ny mpianatra izy manao hoe hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Hametra tanana amin'ny marary izy. Tsy hoe angatabavaka na hoe mbola fa mametra tanana amin'ny marary izy de ho sitrana ireny. Zany hoe zavatra efa tena efa tsy sarotra. Tsy hoe mitrotro am-bavaka ny marary izy de ho sitrana ireny. Tsy zay ihany, fa mametra tanana amin'ny marary izy. Ny dikan'izany de izao, tena mitondra fanasitranana ny marary, na aretin'inona io, areti-tsaina, areti-panahy, areti-toekarena, aretina isan-karazany. Havako malala, ny mpanompon'Andriamanitra mpitondra fanasitranana amin'ny areti-panahy maro isan-karazany, amin'ny avinavim-panahy zao tontolo zao, avinavim-panahy tsy mila an'Andriamanitra, avinavim-panahy mihevitra fa feno tena, avinavin-tsaina mihevitra ho mahatakatra ny zavatra rehetra, ary avinavim-penana mihitsy ho mahaleo tena. Ry havako, mety izao iraka mahatoky ary. Iraka mahatoky tsika satria ato anatintsika ny fanan'Andriamanitra, fa mety iza hijoro vavolombelona ny fanetretena. Araka ny tenin'ny Paoly manao hoe aoka ho aminareo zao saina izao, izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, fa nofohanany tenany tamin'akany endriky ny mpanompo. Iraka mahatoky ao anaty fanetretena, ka mitondra fanasitranana ho an'ny hafa. Iraka mahatoky miorina amin'ny finoana an'i Jesosy nandresy ny fahafatesana. Iraka mahatoky miorina amin'ny famelan-keloka nataotry ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana. Iraka mahatoky mitondra fanasitranana satria manana an'i Jesosy. Iraka mahatoky mitondra ny vaovao mahafaly marina sy mahitsy. Ka na eo ara ny fanenjehana, na eo ara ny zava-jarotra de zao hiteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe tsy ataoko zavatra akory ny aiko. Ato tosa izay lalana na zay andraikitra, na izay antso ny itson'Andriamanitra ho mpanompo mahatoky anenao, ho iraka mahatoky anenao, ary hitondra fanasitranana ho an'ny manodidina anao amin'ny ity talata ity. Ivavaka sika.
tompo misaotranao zahay fa Andriamanitra fitiavana ianao ary Andriamanitra efa niantso anay ka mahatonga anay ho iraka mahatoky. Tsy mandeha ho azy aty anatinay ny toetra mahatoky tompo fa ateraky ny fanahinao masina, ateraky ny antsonao, ateraky ny fitiavanao, ny filazantsara zay raisinay dia mahatonga anay manana fanetretena, mahatonga anay tia milaza ny fahamarinany ny filazantsara ary indrindra miorona amin'ny finoana. Talata ny andro tompo, manampy anay, ataovy mahatoky zahay, ataovy mpilaza vaovao mahafaly amin'ny manodidina anay. Talata ny andro tompo, dia miheritsaina sy herim-panahy zahay mba hatoky hatrany. Aoka handray ny filazantsara ny tanindrazanay, aoka handray ny filazantsara izao tontolo izao mba ho sitrana, mba ho afaka ao anaty vahony fahotana, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-boninahitra, afao amin'izany aretina izany izao tontolo izao ny mpiara-belona aminay. Vavak'izay tompo, atanjao ny finoanay ka na inona mafy ny fijoroanay vavolombelona dia ho toetra mahatoky izay mpino. Dia me fahasalamana heri-tanjaka jereo ireo marary ny tokantrano any tompo, sitrano izy ireny, sitrano fa miandry zany aminao. Jereo ireo manana olana, manampy azy ireny ianao tompo malala. Jereo manokana manaraka izao mofinaina izao, isa tokantrano sy isam-batan'olona, mifanasitranana, aneo izava mahagaga satria Andriamanitra fitiavana ianao. Ianao Jesosy la iraka mahatoky, namonjy, nanolotra ny ainao tao amin'ny hazo fijaliana, hitondra fanasitranana ho an'izao tontolo izao. Dia jereo ny isam-batan'olona tompo, miantrao araka lehibe ny fitiavanao. Ao aminao Jesosy no rovanay izany vavaka izany. Amen.